leo azy mikalitopsora satria mitondranao izy alova tantara-piainantsika manokana izy andaontsika idera azy amin'ny fotsika manontolo ilaza ny fahatsarany fa mendrika izy baiboly dia milaza hoe midira mozy izy mivavahady amin'ny fisaorana ary eo akianja amin'ny fiderana oka ny fonao tena isokatra amin'ny fisaorana satria tonga eto akianja n'Andriamanitra ianao tenenao avy ao anatin'ny fonao ny fankalazana ny anarany misaora azy fa mendrika izy rainao izy beo azy ny voninahitra beo azy ny fitahiana tokony ho azy amin'ny fankalazantsika azy amin'ny fotsika manontolo amin'izay fahafenona irina avy aminao dia ny fankalazana vokatry ny fo teneno amin'Andriamanitra hoe sambatra Andriamanitra raha nitaominao ao anatin'ity fivoriany ity mba handresy andray ny teninao ndray andro any arivo fenoy zava-tsony fanako ka ny ao anatiko iray manontolo isokatra tanteraka amin'ny alala amin'ny fitarian'ny fanahinao mitenena amin'ny famiananao ndray andro any arivo amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. Andro any arivo alohan'ny fotoana sy ny zavatra rehetra ozaray rehetra dia tiako tsapanao ty fahamarinany ity ny herin'ny afinao ambadiky ny fandrosoantsika dia ny fanamasina misy zavatra tsy mety miova raha tsy eo ny fanamasina ny fanamasina ny tompona andraikitsy diery n'Andriamanitra ary rehefa mihetsika ao amin'ny fanahiny Andriamanitra dia maneho herim-panivana amin'ny fomba tsy takatry ny saina izy dia ndino faharoa amin'ny Genesis toko voalohany ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano zany hoe mihetsika na ny saina lalina tambonin'ny rano zany hoe eo amin'ny toerana misy fanamasina dia misy hetsika Andriamanitra ary ny zavatra mitranga ra-potoana dia misy fiovana eo rehefa miteny Andriamanitra andaontsika hiteny amin'Andriamanitra andro any arivo ohatra izay tranga tao amin'ny fitambondriana tao ambondriana ampianatra bokin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa fa tsisy ninninina mitranga teo raha tsy efa tonga ny fanamasina vao nihetsika ny fanamasina niovitrovotra ny fanambanin'ny trano nanomboka ny teny amin'ny teny sy fantatra sy feny fahafenonireo dia nanomboka nampitranga zavatra amin'izay ry Petero ty fivoriana fivoriana tsy maintsy eroava ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahitra tikanao hivavaka androany tompo ohatra nireny batery lao baty reny mila rechargena ndray andro any arivo fenoy fanamasina ako feno herinao andro any arivo alohany enenesako anao miteny amiko efa masaka ao tanteraka ny ao anatiko iray manontolo asanaty ho vavakao asanaty ho vavakao vavaho ao fanahy sy ny fahamarinana sokafo tanteraka ao anatrehan'Andriamanitra ny ao anatinao ahafahanao mandray zavatra eo anatrehan'ny tompo amin'ity takarivo ity misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fahafenona omenao amin'ny alalan'ny fanahinao eto ny herinao amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahinao aoko feno zay tompo aoko feno ny herinao zay alohan'ny fotoana itenenanao mba apiditra ny teninao eto amin'ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy orasakapatarama lerorigosa mtarobea ligrosiandare regasaya pako teremia amin'ny anaran'i Jesosy ka ny herinao amenona andro any arivo amin'ny alalan'ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. Te hafa mafy be ho amin'ny tompo mahazo ny toerana ianao halleloia amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra androany tonongo ny fandrosonao ny fiovanao feno any amin'ny dingan'ny fahatsarana tsara lavitra nozy nisy anao teo aloha mino fa ao anatin'ity ten'Andriamanitra andro any arivo ity anambara zava-miafina amintsika indray Andriamanitra ao anatin'ny fandrosona dia misy fahavalo ny fandrosona ny fahavalo ny fandrosona dia tadidio reo teny sy feotony marina manaka nanao tsy androso amin'izay tena ilan'Andriamanitra anao Paoly tena normal be mihitsy izy raha niteny hoe ozy izy Paoly apôstôly raha voavy nandray an'io teny io avy amin'ny tompo aozy izy dia tsy mila hevitra tamin'ny olona ny olombelona fa tonga dia nanatanteraka izay teny reny avy amin'Andriamanitra fa tokony ataoko misy fotoantsika indraindray farina mihainy teny mahafinaritra fa tsy teny mahasoa be karazana teny mahafinaritra toy ny lojika mametraka fahendrena
zay tsy tena avy amin'Andriamanitra fa raha miaino amin'ny tontolo ara-panahy ianao dia mandrely le izy manohatra ny finoanao le izy manohatra ny tena réalité sy vérité ny amin'ny famaritan'Andriamanitra ny atao hoe finoana ohatra fotsiny raha mijerisika ny fiasan'ny fanamasina atao amin'ny Samsona dia lehilahy mahery le fipetraky ny hery mihitsy ny tiako razaina fa ny herin'ny Samsona tsy tao anatiny fa ny herin'ny Samsona teo ivelany taiza le izy tao amin'ny volony taonao tsara tana zay mena ditonareo limité ny fandrosoa Samsona satria ny zavatra rehetra ivelany dia azo esorona sy azo baikona na tsara io na ratsy ozy izy Andriamanitra aoka tsisy anapaka arezana no volonao fa amin'ny fotoana atapahany volonao miala ny herinao taonao tsara tana zay mena hitan'Andriamanitra iny dia nesoron'Andriamanitra teo volondray le hery dia nampidiriny atao anaty amin'izay tsisy afaka mitaka napaka ntsony izy hoe raha tsika ritritra zao lafa tianareo ny herin'Andriamanitra zao tsy eny amin'ny volonao fa raha ohatra eny amin'ny volona izy efa tsy ohatr'izao tsony efa ty voloko ohatr'izao alleluia satria za ty herin'Andriamanitra amen raha mahita paster mano sy paster miamina fotsiny ndreo lava volo dia za tsy miteny hoe alleluia ohatry paster zao fa lava volo allo fa le izy tsy any amin'ny volontsony fa taoriny fatongavany Kristy le hery tsy any amin'ny volo ka azo ny devolo sandaina ho tapahany fa le hery ao anatinao dika an'izay tsisy nizaniza afaka hiditra ao ayayayayaya fa ianao mahalala tsara fa ao anatinao feno izy tsy mareteka ao an'Andriamanitra inona mahasamy hafa ny hery ao anaty sy ny hery any ivelatra misy matendrena zay tsy zaraiko izy raha tsy miterika enoy tamin'ny teo ivelany le hery dia noy Samsona rery mahazaka zavatra amataonina ohatra raha batainy Samsona zao ty bafila mitambatra ity tonga dia ataonao ohatr'izao dia gaga ianao hoaizany herin'olona maramila arivo Samsona rery amin'ny valany rambolika kely mainy mandripaka azy fa rehefa tonga ao anaty le hery dia zao zavatra mitranga tsy tsotrany Samsona mibata zavatra ntsony fa ny zavatra rehetra midebrany mibata azy tsy maintsy mazaka azy na rano na rivotra io ninonina tsy maleteka ao anaty hitanao la izy Samsona bata zavatra mavesatra Jesosy na rano raha mazaka azy basinareo veroka ve fa rehefa dobo Petera dia misotomony Jesosy atao zao rehefa misintony izy misy apoy allo dikan'izay tsy hoe nandeha teny ambonin'ny rano izy fa manatraka amin'ny rano izy Monsieur Durand enina ambin'ny taona narary sofina nandritry ny 3 taona narary maso manjavona nandritry ny 3 taona sitrana tanteraka izy zao voninahitra ao an'Andriamanitra voninahitra an'Andriamanitra fa teo aho zany amin'ny tena toriny mpanompon'Andriamanitra teo zany mandray linety avao hatramin'izay amin'izao aho tamin'ny ariva ao hitako misy le tenin'Andriamanitra tsisy manjavona tsony mba heno sofoko kavia fa tosofoko kavia ty moa zany tsy maheno lalondalovana zao izy maheno tsara Durand Mademoiselle Stéphanie nareniny izy nandritry ny 7 taona 4 taona mihitsy 7 taona izy zao reniny ianao 4 taona izy nareniny 4 taona Androany izy nandre androany izy zany rehefa atsona dia miteny mafy be anao maheno fa teo izy nampiresahako moramora dia heniny aby izay teneniko rehetra atao WC eny anarany ry Tiffany ireny
Hainken. Iafa mafeo an'Andriamanitra. Marenina afaka no tonga eto zany dia naheno tonga dia nanomboka naheno tsara. Marenina nanomboka firy taona? Raiky amin'ny 20 taona. Raiky amin'ny 20 taona renina. 20 taona fa tanatiny 10 taona mahery napareha. 5 taona mahery na renina. Afaka teo anio androany. Dia raina Jesosy. Ty zazakely ty zany a iantony anarany a 10 taona izy. Marenina ny sofiny roa dia misy zavatra mandroatra, misy zavatra mivoaka foana zany. Nandritry ny 5 taona nitrangana zay zavatra zay a. Mamany e. Nandritra ny 4 taona nitrangana zay. Nandritra ny fahakeliny dia nandroatra ny sofiny dia tsy maheno izy. Fa izao tsy nandroatra tsony nanomboka omaly sady tsy marary tsony, tsy marenina tsony. Dia maheno tsara izy. Maheno izy zao. Miandry. Folo. Iafa mafeo an'Andriamanitra. Voninahitra ao an'Andriamanitra tompoko a mbola nanasitrana amin'ny marenina ihany koa Jesosy amin'ny mademoiselle Fanirina 20 taona izy tsy naheno ny sofiny avia. Voninahitra amin'ny Jesosy fa sitrana izy amin'izao. To verset hoe, to verset. 20 taona tsy naheno ny sofina vy. 20 taona. Teka mafeo an' Jesosy. Ateraka ny fanasitanana anao. Rojo tiana kely araka ambe 10 taona. Narenina ny sofiny avia hatrany akibon-dreniny zany hoe mila tabatabaina mafy be vao maheno. Fa androany a pitsipitsihana dia mamaly izy. Avereny tia Jesosy. Jesosy. Avereny tia. Tia Jesosy. Hatramin'izy voakely. Hatramin'izy voakely. Madame Flora narenina hatrany akibon-dreniny izy a 13 taona izy zao. Dia sady mbola nidirany akotra ihany koa ilay sofiny anankiray efa narenina. Voninahitra ao an'Andriamanitra fa mahare izy amin'izao fotoana. Teka mafibetsika ao an'Andriamanitra. Ataovy laissé. Ataovy laissé. Ataovy laissé. Flora tompoko ny agnarako dia taona. 5 taona? Teka mafibetsika ao an'Andriamanitra. Halleluja. Makanesa telo. Voninahitra an'Andriamanitra tompoko tiana 5 taona. Nisy nana sofiny a nandritra ny 4 taona tsy naheno tsara tsony fa teto izy amin'ny fanatrian'Andriamanitra dia sitrana tompoko ny sofiny. Sofina roa mihitsy. Dia tsy maheno tsara. Tsy maheno mihitsy. Tsy maheno mihitsy. Maheno zao. Maheno izy. Maheno za mombo resaka ary zany maheno. Teka mafeo an'Andriamanitra. Dia rena Jesosy tompoko fa mbola nampandrenina renina ihany koa izy teto a. Hatramin'ny naterahany a raha matokelina na narenina ny sofiny havanana. Hatramin'ny naterahana sofina havanana. Ya. Dia zao izy a sady efa vita ese tsara dia mareny sofiny havanana amin'izao fotoana izao sitrany Jesosy. Ataovy laissé. Ataovy. Esau. Asivy micro, asivy micro. Iza ny anaranao? 4 taona anao narenina. Avety. Tiako mafeo an'Andriamanitra fa mandray tsara izy.